Les Ankwai peaufinent les derniers réglages pour leur prochain défi. Pour la phase de préqualification de l'Afrobasket 2025, Madagascar affrontera la Tanzanie au cours d'une double confrontation en aller-retour. Les 2 matchs se tiendront au Palais des Sports et de la Culture de Mahamas les 17 et 19 janvier. Les Ankwai sont dirigés par Jano Ravunbul Zinono et celui-ci affiche une détermination sans faille. Objectif, remporter le ticket pour la phase qualificative et ne concéder aucune défaite sur les confrontations à venir. Donc les chances zany za tsy mijoue chance fa mijoue kotrana foana ny anako hoe za mampikotrana donc fantatsara mihitsy hoe ty kotrana ataoko ty manana objectif za am'le kotrana donc tsy maintsy ataoko zay andresena ny adversaire dia eo moa misadapta hoe inona ny jeu an'le adversaire inona fa ny anako za manana ny jeu quoi donc za m'imposer un jeu na en défense na en attaque. La détermination du coach est partagée par ses ouailles. Par rapport à mes préqualifications, comme d'hab, tu m'as dit à ma fond, les deuxièmes fenêtres sont très importantes, c'est tout juste un passage. Les deuxièmes fenêtres sont préparées mais La taille des joueurs au sein de l'effectif malgache semble toujours constituer la faiblesse des Ankwai. Mais les entraîneurs entendent bien surmonter ce détail qui, pour eux, n'est pas une défaillance. Car le basket, comme le dit Jano Nono Ravunbul, n'est pas qu'un sport de géant. Basket, matozy eo antso hoe lava be 2 mètres daholo ny eo ambony terrain fa misy 1 mètre 60 ara sasany misy 1 mètre 70 ny sasany fa arakaraka an'le stratégie ny coach ihany zany hoe ahoana maîtrisena ny 2 mètres atsika tsy manana 2 mètres ary zay zao ny travail ataonay eto hoe en défense zany hoe ahoana ny maîtrisena ny reny 2 mètres reny avela dribble ve izy avela s'imposer ve izy fa ianao anjaranao zany m'imposer ny jeu anao vao mahazo baolina ty 2 mètres ty dia efa zone ny anaovana azy dia zay zany ny stratégie-nay maîtrisena an'ireo olona reo dia manao travail de détente sy ny vitesse de réaction fa reo moa zany tsika ny joueuratsika marina hoe kely tsika raha meza amin'ny afrikanina fa tsika manana taille moyenne betsaka zany hoe manana joueur plus de 1m95 maromaro tsika zany hoe zay raha comblé am'le taille hoe tena grande taille zany dia manana taille moyenne maromaro betsaka tsika dia ary ireo joueur tsika reo dia efa manana expérience betsaka amin'ny Afrique tsy mora foana le izy satria comblé an'izany 10-15 cm zany mafy be foana fa zany hoe zay ny travail neto dia mijoue amin'ny atoatsika koa tsika amin'ny adresse sy ny rapidité plus technique koa zany tsika no reo équipe reo kelikely koa tsika no izy dia misy amin'izay technique zay tsika dia miady mafy tsika ny défense miady mafy tsika amin'ny rebond ny comblé tsika an'izay fahavoasana tsika eo amin'ny alava zay. La bonne nouvelle pour l'équipe malgache réside aussi dans la présence assurée de ces 2 expatriés, Kiadra Zanamayen et Rizala Ontan, ont rejoint les rangs des Ankwai, respectivement les 13 et 14 janvier dernier. Bien que le temps leur soit limité pour s'adapter au système de jeu de l'équipe, leurs expériences et leurs talents s'annoncent comme des atouts inestimables pour cette phase cruciale de préqualification. Le concours de ces 2 joueurs promet de renforcer encore davantage l'équipe en vue des défis à venir. Efa tonga moa izy mirahalahy ny tombony amin'ny hoe izy mirahalahy efa malala tsara amin'ny basket malagasy izy satria efa raha ny ohatran'ny Rizalo atao zao ohatra dia efa nanao jeu des îles anankiroa izy efa miaraka taminay teto izy tamin'ny jeu des îles farany teo efa nanao qualification ana afro-basket koa izy ohatr'izay koa ikady Razanamahen koa efa nanao qualification ana afro zany hoe efa malala ny basket malagasy izy dia ny tombony faharoa dia amin'izay intégration zareo zay dia ny fahazaran'ny zareo système zany hoe ny système ho ataontsika ao anatin'ny herinandro ity zany
tsy dia tena olana be amin'zareo a ny s'adapte amin'izay système zay a na ao anatina 2-3 jours satria zay ny fiainan'zareo any mamoaka 24-25 système ao anaty saison ray ny système ho ampiasaintsika amin'ity préqualification ty a 7-8 système eo donc tsy tena hoe olana be amin'zareo zany a ny hiditra ao anatin'izay a Rijalo atao manokana efa niaraka tamiko teto izy tamin'ny Jeux des Îles dia fa ataoko hoe ny asasaky ny système natao tamin'ny Jeux des Îles nefa miveriny eto daholo ihany.